La vache qui rit. La vache qui rit manolotra anao ny vaovao. La vache qui rit. Ofinaritra ny tontolo andronao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. voalohany ka hatramin'ny 13 desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. vous présente Ny vaovao. Namoaka fanambarana indray androany FJKM ankoatran'ny tamin'ny zoma lasa teo manazava misy kokoa ny fijerin'ny fiangonana ny momba ny fanambadiana mitovy fananana sy ilay lalàna voan'ny lanin'ny parlementaire farany teo. Averina petraka amin'ny toeran'ny tafika anabakabaka eto Madagasikara ho mafisina ny fitaovana aron-tserena manokana ireo mpanamory. Ankoatran'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana andray anjara amin'ny fiatrenan'ny lozavozanahary ny tafika anabakabaka. Amin'ny tombon'ny mpivarotra vatikely sy ny fasika eny amin'ireo sisin-dalana vao avy namboarina eto an-drenivohitra. Entina iarovana ny fananam-bahoaka nanomboka tamin'ity herinandro ity ny fanomezan'ny ministera tompona andraikitra fehim-potoana ialana ireo mpivarotra eny amin'ny toerana. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ny boky anganjo sy kolontsaina koreana malagasy natokana ho an'ireo mpianatra malagasy. Adika amin'ny teny koreana ihany koa io boky io ahafahana mampahafantana ny kolontsaina malagasy any Korea. Maresaka iraisam-pirenena mitohy hatrany ny tranga d'Ortanety any Aostralia. Lasibatra tanteraka ireo ala any an-toerana. Mampametra-panontaniana ny fanarabavao momba ny politika lehiben'ny gouvernement. Yazidindreo arahanao afaka fotoana. Salantra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao namoaka fanambarana indray androan'ny FJKM ankoatrany tamin'ny zoma lasa teo manazava misy kokoa ny fijerin'ny fiangonana momba ny fanambadiana ny mitovy fananana sy ilay lalàna avao lanin'ny parlementaire farany teo. Rarisona manoloana ny resabe teny anivon'ny tambazotra serasera tamin'ilay fanambarana nataon'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara tamin'ny alalan'ny filohany ny mpitandrina Irako Andriamahasoa Ami tamin'ny zoma lasa teo. Dia namoaka fanambarana indray androany ity filohan'ny fiangonana FJKM ity manazava misy kokoa ny fijerin'ny fiangonana FJKM ny momba ny fanambadiany mitovy fananana sy ilay lalàna vao nolaniny parlementaire farany teo ho amiainy herisetra atao amin'ireo izay marefo izay mivaky toy izao. Teo anolohan'ny fanambarana izay nataonay tamin'ny zoma 20 volana desambra 2024 no ny tanindrazana iombonana sy ny firenena iramanana ary ny taranaka ramitaiza sy ny akon'izany ny filohan'ny FJKM dia nahatsiaro fa tsy ny antso tany antany hevitra koa moderan'Andriamanitra sy maneho fisaorany rampoeratsaina ny fitondram-panjakana nanaiky ihany ny antso-pitiavana nataonay ka nanao ny ezaka rehetra nomezana fanazavana. Ankehitriny dia re mazava ny hevitry ny fiangonana ho fanoherana ny fanambadiany mitovy fananana. Ankehitriny dia mazava tsara fa ny lalàna laharana fa 724 no tapahan'ny parlemanta farany teo momba ny voalaza hoe lutte contre les violences basées sur le genre dia tena lalàna momba ny ady amin'ny herisetra miatra amin'ny ankizy sy ny vehivavy ihany fa tsy misy idiran'ny fanambadiany mitovy fananana mihitsy. Ary ambaranay fa tena ezaka miendrim-piderahana sy ombonana feno ny fanoherana izany herisetra izany. Ankehitriny dia mazava tsara fa mahazo matoka ny vahoaka malagasy fa tsy hisy eto Madagasikara mihitsy izany lalàna nomezan-dalana ny fanambadiany mitovy fananana izany. Fa azona antoka tena ilaina izany. Hotahinany i Madagasikara ary ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Natao androany alatsinainy fa 13 ny volana desambra 2024 ny filohan'ny FJKM Irako Andriamahasoa Ami mpitandrina.
Nankatoavin'ny HC tamin'ny alalan'ny didy izay navoakan'izy ireo ny faraiky amin'ny 20 Desambra lasa teo ny didy tsy volana mifehy ny teti-bolona mpanjakana 24 noho izany ivoaka azo ampiarina ny teti-bolona mpanjakana taona 24 ity Rarsona Andrija. Nandalo teny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny didy tsy volana ifehy ny teti-bolona mpanjakana ho an'ny taona 24. Rehefa nojeren'ny HCC raha mifanaraka amin'ny lalana fototra ny zava-boalaza rehetra ao amin'ny rizanteny mandrafitra io didy tsy volana io dia nankatoaviny izany tamin'ny alalan'ny fanapahana larana 18-HCC D3 navoakan'izy ireo ny faha 20 ny volana Desambra 2022 lasa teo. Fanapahana izay mampanan-kery ny didy tsy volana larana fa 2022 tsipika aotra 40 mifeny fitatana mbola taona 22. Na izany aza dia nisy ihany ny fanamariana nataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'ny andininy vitsivitsy momba ny fifanarahana arabola izay nolanina teny anivon'ny Antenimera Rontonta. Averina napetraka amin'ny toerany tafika anabakabaka eto Madagasikara mamafisina ny fitaovana ary hojerena manokana ihany koa ireo mpanamory ankoatry ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana andray anjara amin'ny fiatrenan'ny loja voajanahary ihany koa ny tafika anabakabaka. Ivry Averina milony ny tafika malagasy isan'ny hojerena manokana anatin'izany ny tafika anabakabaka izay no nisongadina nandritra ny lanonana fanehoana mbany fanevy ireo mpianatra andiany mivantana fa 370 misa 770 sy ireo mpianatra manamboninahitra mpanamory 20 mianadahy ny sabotsy fa 1 Desambra lasa teo. Tafika arbre de l'air émergente zay no resatsika. Azany zany dia misy tokoa amin'ny teny frantsay hoe renaissance de l'arbre de l'air. Manana fiaramanidina sesina efa 5 sady tsika, manana kazana anankiray tsika, manana hélicoptère B2 anankitelo tsika zay mbola hotoizana zany esaka zany nomboka amin'ny taona ho avy iny ampatonga ny tafika malagasy, tafika anabakabaka tena tafika afaka ampiasaina amin'ny famerenana fandriam-pahalemana, ampiasaina amin'ny fijerena sistantsika, ampiasaintsika ihany koa eo amin'ny rasanatry misy ny loza manambana toy ny cyclone sy sisa zany hampalaky ny famonjena n'ireo malagasy pray-tanindrazana antsika. Tafiditra anatin'ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana hamerenana ny fahatokisany vahoaka hatrany no tanjon'ny fanatsarana. Mitaky fitiavan-tandrazana ankilan'izany, indrindra ny fiarovana ny tany sy ny fanjakana ho tena tandroka aron'vozina araka ny tarigetra ny tafika malagasy. Fanompoana tandrazana satria arakaraka ny zarolina tato nafatarana efa tena tia tandrazana tokoa izahay ary tsy izay favirery fa izay rehetra. Tra zavatra rehetra manandaza fiainana dia tsy maintsy misy fahasarotana kely fa moralana dia betsaka ny iainana ilay izy mahafinaritra araka ny teneniny satria aventure avelesy zavatra miala re amin'ny civilina makamiditra amin'ilay miaramila dia hafa mihitsy. Tontosa teny anivony Akademia Miaramila Antsirabe sabotsy fa 1 Desambra teo. Lanonana fanehoana mbany faneva azo 770 mianadahy taorian'ny fiofanana ara-miaramila nandritra ny 570 andro. Apetraka tsy ho ela ny anivony Akademia de l'air Rivonimamy ankilan'ireo mpianatra ho manamboninahitra miaramila misa 20 hafa. Mitombo ny mpivarotra vatikely sy fasika eny amin'ireo sisin-dalana vao avy namboarina eto Andrenivohitra entina iarovana ny fananam-bahoaka nanomboka tamin'ny ity herinandro ity ny fanomezan'ny ministera tompony andraikitra fepitaona ialana ireo mpivarotra. Miantarandrena. Tahaka izao ny zava-misy eto amin'ny tetezana mankany Anosibatra namvoakana Andavamamba. Taoriny navy tany teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany, toeram-pinenana ary ny asa vaventy, ny lalana eto amin'ity toerana ity, ny tombo ireo mivarotra fasika, vato ary briquet amoron-dalana. Nidina anjery fotony ary nandray fepetra manoloana io ny tompon'andraikitra. Apolo taona maro zany ity lalana ity no tsisy nanamboatra nefa ny fiara rehetra vany zany dia tsy mandalo eto. Dia anisany tafiditra atao anatin'ny programa ny rue de Tana izy ity dia izao zany vita. Rehefa vita izy dia ny zavatra tsikaritra voalohany ataontsika hoe raha ray ny tomobile teo nandalo teo androany dia lasa folo izy zany zao hoe lasa nitombo be zany ny trafika. Noho ny fisian'izay zavatra izay indrindra dia nisy ny fepetra tsy maintsy niraisina satria hiteraka
fitohanana aloha voalohany indrindra ilay fisiny reto mpivarotra matériaux izay tazantsika reto. Rehefa noresahana izy ireo zany a dia fepotona farany ivarotany eo a dia amin'ny zoma mandany an'ilay entana izy aloha zany. Ary tsy ny eo ihany zany no ampatsahivana fa ny lalana rehetra eto Antananarivo izay natao a dia tsy maintsy miala eo amorony ny arabe satria voalohany miteraka fitohanana ary miteraka fahasomban'ny lalana. Tapitra zany fotoana io a dia tsy maintsy isy fepetra horaisina mahakasika an'ireo olondreo. Aleo zany a mba fampiresaka dia manazava ny antony filana amin'ny zavatra io. Nisy araka izany ny fanomezana feim-potoana ialany mpivarotra amin'ny sisin-dalana, tanjona ny ampanarahana ny rehetra ary ny ikojanan'ny fananam-bahoaka. Tsy ny eto amin'ity toeran'ity ihany, manomboka ny fitetezan'ireo lalana ahitana mpivarotra tahaka izao amin'ny sisiny arabe ary andraisana fepetra avokoa. Ankoatra ny fiarovana ny asa vita, entina hisorohana ny fitohanan'ny fifamoivoizana ihany koa ny fepetra tahaka izao. Hotohizana ny fanatanterahana ireo foto-drafitrasa mpampandrosoana maro eto Madagasikara. Isan'izany ny Seranatsambon'ny Tomasina sy ny tetezan'ny Mangoro ary antsapazana amin'ny lalam-pirenena faharoa. Izay no songadana nandritra ny lateny nataon'ny masivoan'i Japon. Miasa Simonina teto Madagasikara. Yves Richard. Tsy hijanona ny fanatanterahana ireo foto-drafitrasa mpampandrosoana maro ny masivo Japoney. Ny asa sinonina teto Madagasikara nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Nampafantarina ny fiafarany ny fepito-piasany androany. Isan'izany ny Seranatsambon'ny Toamasina sy ny tetezan'ny Mangoro ary antsapaza amin'ny lalam-pirenena faharoa. Mahakasika ny foto-drafitrasa nosony avoko niaraka tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny ny volana martsa 7 nitetika asa fanitarana ny Seranatsambon'ny Tomasina ka mitetina $7,700 ny famatsim-bola tamin'izany. Ny Seranatsambo izay avokavoky ny toe-karena malagasy ary miantoka ny fikirakirana ny 700 ny entana avy any ivelany. Ampitombo avy telo ny fahafahan'ny Seranatsambo miasa araka ny tokony ho izy nitetika asa. Mandroso ny asa amin'izao fotoana izay efa mananika ny 350,000. Miandry ny dingana manaraka amin'ny fanamboarana isika amin'izao fotoana ary antenena hitohy amin'ny volana meny taona ho avy io ny asa. Isan'ny sehatra ny arahan'ny firenena rotonta ny arany asa ary mafisina hatrany ihany koa ny fampanjakana ny mangarahara. Mandidina ny $10 Amerikanina ohatra ny volana rotsaka Japon. Nanatanterahana ny fifidianana filoman'ny pirenena sy solombavam-bahoaka farany teo. Io ihany koa ny fanatsarana ny sehatra ny fanabeazana ka hevitra ny mpampianarana 130 no voatsangana tao anatin'ny 3 taona farany. Tsy manara-dalàna ny fanorenana maromaro hita eny amin'ny lalana tsara sotra mizotra ho an'ny vato. Raha ny nambaran'ny taleparitra Nalamanga eto anivon'ny MHTP tamin'ity androany ity. Manentana ireo nanomeny fanampiana sy ireo mponina voakasika izany manoloana io ny ministera tompony indraikitra hijerena toerana hafa. Miantarandriana. Tany-panjakana tsy nahazoana lalana raha ny nambarany teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy ireo ahitana trano fonenana maromaro miloko eto amin'ny lalana tsara sotra mihazo any vato. Tsy natokana anaovana trano fonenana io toerana io raha ny fanazavana ary efa misy ny tetikasa ampiasana azy. Vita amin'ny tôlina, ireo tôlin'ireo dia miloko saina pirenena malagasy. Ny olona mandalo angamba zany dia alainy eritreritra hoe ny fanjakana mihitsy no manao an'ireny zavatra ireny. Tsara ny marina eto am-piandohana fa tsy ny fanjakana no manao an'io fa anatin'ny drafi-panajariana indrindrindrindra isika amin'izao fotoana izao ny atao hoe aksa tsara sotra ivato ka ao aoriana kely eo dia ivoaka izay asa izay dia hosahirana zany ny fanjakana ao anatin'izay drafi-panajariana izay satria ireo olondreo dia ataontsika hoe mahazo fahatra ary hipetraka amin'ny toerana iny izay anaovana ny drafi-panajariana dia inona indray no atao hanala ve eto zany dia misarika sady zay hoe aloha re mba tsy hitohy fa hijery vahaolana hafa itsika izay manao asa soa fa tsy aprisika ny olona hanorona zavatra tsy ara-dalàna fa tokony hojerevana miaraka ny vahaolana mahakasika ireny mba tsy sy ny disadisa ao aoriana kely rehefa mipetraka tsara izay drafi-panajariana amin'iny aksa tsara sotra ivato iny. Ahina hiteraka fahasimbandiga any an-toerana ihany koa ny famaroan'ny fanondrenana tsy nahazoana lalana noho ny tsy fanaran'izany ny drafi-panajariana. Manentana ireo voakasika rehetra ny MHTP samy handray ny andraikitra tandrefy azy mikasika ity.
fanorenana amin'iny diginy dia miteraka fahasombana satria rehefa isan'andro san'andro ilay olona manao miaka mivoaka miditra amin'iny dia mazava azy no fa ho simba ilay digy ipetrahan'ilay fotodrafitrasa ho simba ihany koa ilay digy satria rehefa mipetraka ao ny olona anankiray dia misy ny atao hoe asan'ny tanany zany hoe angadiady izy eo hisoroka zavatra izy eo dia misy fiatraikany vantana amin'iny digy iny kanefa azadino fa indigy zay misy parti anorenany zaro iny dia anisany atao hoe fiarovana anankiray miaro ny tondradrano. Raha ny angom-baovao teo anivon'ny fokontany any an-toerana vahiny milaza ho tsara sitrapo no fantatra fa nanome tafo fanitso sy ny simenitra manodidina ny valogony avy ho an'ireo mponina eny an-toerana nanomboka ny volana oktobra. Tsy fantatra mazava hatreto ny tamban'izay. Nidina ifotony tany amin'ny orinasa mpamokatra siramamy Complan any Namaki ireo tompona andraikitra avy amin'ny von'ny ministeran'ny industrie sy ny sirama ary ny CMCS ny farany herinandro teo. Nisy ny fifanarana natao tamin'ny samy tompona andraikitra amin'ny famahanany olana. Henri Flora. Orinasa malagasy mpamokatra siramamy matetika enona fitarainana efa amin'ny piasan'ny orinasa Complan Namaki, orinasa hofain'ny teratany vahiny ary fototry ny fampandrosonany amin'ny distrikany Mitsinjo. Isan'ireo olana nenan'ireo piasa ny mahakasika ny fandroahana tsy ara-drariny sy ny tsy fanajana ny zon'ny piasa. Manoloana izany, didina ifotony ireo delegaciona maromaro avy amin'ny ministera samihafa, ahitana ny avy ao amin'ny ministeran'ny industrie, ny sirama ary ny CMCS. Izany no natao fitatiavam-baolana miaraka raha ny fanazavan'ny tale jeneralin'ny ministeran'ny industrie. Io fidinana moa zany dia natao mba ahafahana mijery sy manara-maso ny fandehan'ny asa sy ny fizotrany fampandehanana ny raha rehetra ao anatin'izany famokarana siramamy izany. Ny zavatra natao tamin'izany moa zany dia nisy ny fitsidiana ireo toeram-piasana isan-karazany na ny eo amin'ny resaka famokarana ara-industrial zany na ny famokarana eo amin'ny lafin'ny fary. Tsapa moa zany fa nisy ny lesoka izay azo renina tsara, nisy ihany koa ny fanatsarana izay hita ka niarahana ny fampidinika tamin'ireo solotenan'ny piasa, solotenan'ny mpampiasa ary ny manam-pahefana teto an-toerana ihany koa zany. Natsangana ihany koa ny komisiona anara-maso ireo fifanarahana natao izay saika laharam-pahamehana tao anatin'izany ny sosialim-bahoaka, ny fanatsarana ny orinasa sy ny vokatra ao anatin'ny mangarahara. Tsy averimomoka ny ezaka natao tamin'ny fitadiavam-baolana teto moa zany dia apetraka eto an-toerana ihany koa zany ny komity mpanara-maso andreo izay zavatra ny fanarahana reo indrindrandrindra fa ny fanatanterahana ny asa, fanatsarana ny fari-piainan'ny piasa, ny fanatsarana ny orinasa ary ny fitadiavana ny vahaolana rehetrarehetra ihany koa mba ahafahana manatsara ny famokarana eto. Nandritra ny 3 andro izao fidinana ifotony izao, na ahafahan'ireo tompona andraikitra ny ao tamin'ireo ankolafy maro samihafa toy ny solotenan'ny piasa, ny syndikalista, ny piasa cadre ary ny manam-pahefana ny an-toerana. Antenain'ny vahoaka fa hitondra fanovana izao fitsidiana natao izao. Mbola mitarasoka ny fomba fikirakirana ny antota taratasy fiahina ara-sosialy eto amintsika raha ampitahena amin'ireo firenen-kafa. 3 volana izany ho an'ny Madagasikara raha toka efa vita ao anatin'ny andro any Burkina Faso. Michel Arnarzo. Rehefa misotro ronono ny piasa iray, ankoatra ny fisotro ronono mitarasoka tahaka izany ihany koa ny fikarakarana ny taratasy ho an'ny volan-jaza. Za retraite tamin'ny 2012 dia ohatra hoe napetraka dossier rehetrarehetra dia après 3 mois amin'iny tonga dia efa mandraika. Ka atahoana fa dia izay ambokambony mamemeny ankizy eo aloha no hoanina fa tamin'izay fotoana izay fiasana koa nanome vola hoe retraite ianao dia mba nanome prime izy hoe mivoaka ianao. Andro fotsiny 3 volana to zanaka ny manampy. Azo izao no volan-jaza dia ilay fikarakarana an'ilay volan-jaza izao any misy indraindray taraiko be ilay fikarakarana zareo aty an'ilay izy dia ilay piasa nefa any mba manantena hoe efa andray an'ilay izy dia tokony hatsaraina hafainganina zany ilay fikarakarana zareo aty an'ilay izy. Ampitahainany amin'ireo firenena eto Afrika mbola lavitrezaka ny eto Madagasikara mikasika izany. Ho an'i Burkina Faso sy Cameroun ohatra, ray andro zany dia mivoaka. Eo amin'ny ora vitsivitsy eo ny fikarakarana ny antota taratasy momba ny fisotro ronono aty Burkina Faso.
oraray na iray andro farafahelany ny fikarakarana izany eto Cameroun. Manoloana izany ankoatra ny fanatsarana ny fomba fiasa vinany ministerany asa sy ny asa-panjakana malagasy ny ahafahana manome fiaina ara-tsosialy ho an'ireo mpiasa tena izay maro anisy eto Madagasikara. Raha tsy ahivana, tanterahana teto amintsika ny tapany volana Desambra teo ny Cyprès na ny Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale na ny filan-kevitry ireo ministry ny asa sy ny lalàna sosialy andiany fa 2020. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany ny boky angano sy kolotsaina koreana malagasy natokana ho an'ireo mpianatra malagasy. Avadika amin'ny teny koreana ihany koa io boky io ahafahana mampafantatra ny kolotsaina malagasy any Korea. Ka eto Andretsila. Boky miisa 703 navoaka tamin'ity andiany voalohany ity ary omena ireo mpianatra ao amin'ny train TP miisa 3 Analamanga, Boeny ary Vadivavy Finany. Boky ahitana angano malagasy natao hanamafisana ny kolotsaina sy ny fitiavan'ny mpianatra ny teny malagasy. Tsy hijanona eo, avadika amin'ny teny koreana ihany koa ireto boky ireto ka omena ireo mpianatra ny Korea. Tanjona ny fampitaina ny kolotsaina malagasy any amin'ny firenena hafa. Tena izany mihitsy ary izany namporisia ny anay anao antia mba azon'ny koreana koa mahalala ny Madagasikara. Ny teny malagasy moa dia tsy hitafitany koreana mihitsy fa ireo angano izay nisoratako ireo dia ho ampitaina any koreana. Tsy ny teny ihany fa ny kolotsaina malagasy izay amporisihana ho an'ireto ankizy malagasy ny zarana boky reto mba amporisihana koa mba ho fantatry ny any ivelany. Indraindray aza ange tsy fantatry ny olona kory izay misy an'izany Madagasikara izany ka izay izao tany Finlande dia nanolotra boky, nanolotra angano ho an'ny ankizy finlandais satria tsy fantany akory na ny toerana misy any Madagasikara na izany Madagasikara sy malagasy izany. Dia izany mba iezanay rehefa mihaona amin'itony vahiny tony zahay mba isy tsy hoe ny azy ihany no ampitaina amintsika fa ny antsika koa mba ampitaina any aminy satria manana kolotsaina, manan-karena kolotsaina tiana ho zaraina amin'izao tontolo izao isika. Anampy ny mpianatra ity mamaky boky ny tanjona voalohany amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera sy ny masoivo koreana na ahafahana namoaka ny boky. Eo ihany koa ny fanamafisana ny kolotsaina ao amin'ny ankizy indrindra ny fitiavana ny teny malagasy. Ny fampianarana no zavatra dehibe noho ny fampandrosoana ny firenena iray. Satria ny Korea, rehefa ny Korea nanomboka ny plan d'émergence de Corée tamin'ny izany na Korea koa manao tsara be ny fampianarana korean. Okay. Ari iriko ireo boky ireo hanampy amin'ny ny fanambezana ny ankizy malagasy mankasitraka tompo. Andiany voalohany ireto boky navoaka ho an'ny train TP miisa 3 ireto. Mbola ho avy ny andiany manaraka ary boky manodidina ny 2 alina no avoaka. Tanjona ny hanomezana boky ho an'ny zaza malagasy rehetra manerana ny nosy. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika ny zanam-pandaharana ny ho avy amin'ity androany ity. Hitantsika ao anatin'izany lalovana sy fianarana ho atao raha teo lasa mpitandrina. Eo ihany koa mahakasika ny taranja basketball dia ny fifanana Africa League Elite 16. Rehefa avy eo ary. Vaovao Telma Wiki plus 4G, la finday intelligent 4G efa misy WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistant, Telma et moi, zay azonao amin'ny alala système iOS. Zay ihany, fa misy appareil photo 1,3 mégapixels la selfie, misy Bluetooth, hotspot Wi-Fi koa, afaka izaranao connexion, ary ny batterie mahatanjaka mahatratra amin'ny 3 andro dia zao. Izany rehetra izany amin'ny vidiny 79 000 ariary TTC mondy. Manatonaingana Telma Shop. Chocolat Sahara, un goût authentique, un éventail de saveurs. Sahara, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar.
Succomber au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Folsom, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques, à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Dans la vie, il y a ces petites choses qui peuvent faire notre bonheur. Comme cette envie qu'on satisfait, ce rêve devenu réalité. Ce désir qu'on découvre, ou cette passion qu'on revit. Il y a aussi cette curiosité, cette satisfaction d'avoir dépassé ses limites, ce goût qu'on aime retrouver et cette rencontre qu'on n'oubliera jamais. Nous avons tous quelque chose à vivre chez Accourdic. Et jusqu'au 7 janvier, participez à la grande tombola de Milala pour gagner des lots exceptionnels. Avec Yellow SMS, envoie encore plus de SMS et reste toujours en contact où que tu sois. Nouveau, profite de 100 SMS vers Telma, plus 25 SMS vers les autres opérateurs pour seulement 200 arrières par jour. Tape vite le dièse 322 étoile 62 dièse pour souscrire. Offre valable 24 heures. La vache qui rit. Ça doit dire. Nous m'en pas tout Valérie. Miss calcium, 6 vitamines, alpha rayon Q. Mas fafna retanerin kiss. Et fafna lebrian Q. La vache qui rit. Ouf, tout now. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Zava-dehibe amin'ny fanomanana ny ho avy ny fahaizana mamolavola ireo ankizy ao amin'ny préscolaire sy ny fananana mpampianatra tsara ofana. Androany nitolorana mari-pahaizana ireo mpampianatra navita fiofanana ary tonga nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy ny minisitra tompon'andraikitra. Ka itao Andriatsilavo. Navita fiofanana nandritra ny 20 ora ireto mpampianatra andray mpianatra amin'ny préscolaire ireto. Isan'ny asa sarotra amin'ny fampianarana sy fanabeazana ny fandraisana ireo ankizy madinika ao amin'ny préscolaire. Mila zava-baovao mifandraika mandrakariva amin'ny zavamisy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy ny zavamisy rehetra nefa, ireo zavatra manamarika ny teny anivon'ny fiarahamonina afaka mampita fahalalana sy fahaizana ireo ankizy madinika.
Akoatra ny fampifaliana tsy maintsy omanina ahay mamaky teny sy manoratra ny ankizy. Endrika maro no ahafahana mamanampy azy ireo amin'izany. Electricité fena na hetsika madinika ihany dia reto any atao electricité fotoana ka hatramin'ny enina taona dia misy ohatra hoe ahitana ohatra zao découpage, misy ny déchiquetage, piquage, froissage dia ny tanjona dia mba hoentina hoe ambolanina ny tanany sasa amoratra ny fanerana sy misy koa hoe tanjona hoentina koa hoe ambolina ny zavatra lasa mambolomolona ilay zaza. Nanamafy ny ministra tompon'andraikitra fa zava-dehibe ny fanomanana ny ankizy ahay manoratra sy mamaky teny. Tsy ny an'ireo mpampianatra préscolaire ihany no omena fiofanana. Isitraka izany avokoa ireo mpampianatra ny amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa ary ireo eny anivony Cisco sy DRNTP rehetra. Eo ihany koa ny fanomanantsika ny catalogue de formation izay mifandray amin'ny INFP, ny fanomanana ny fanofanana mpampianatra ny primaire, ny secondaire ary ny conseillère pédagogique, izany hoe ireo équipe pédagogique ny Cisco, ny formation na chef ZAP sy ny talentsikoly dia niarahantsika niasa amin'ny tsy miankina sy ny ministera mba ahafahantsika mampitovy tantana ny fiofanana omena reo tompon'andraikitra misahana ny sekoly mivantana fa tsisy ambony na ambany na lasaloha na tratraorina izay no ambara fa miara-miasa ary tsara ny fiara-miasa eo amin'ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena sy ny fampianarana tsy miankina. Antoko ny fahombiazan'ny mpianatra ary ahafana manatatra ny tanjona napetraka ihany koa io fiara-miasa eo amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ary ny ministera tompon'andraikitra io. Androany notoloarana mari-pahaizana ireto mpampianatra préscolaire na vita fiofanana ireto. Tafiditra ao anatin'ny fanabeazana maha-olona eny anivon'ny sekoly ny fizarana ireo ankizy mpianatra ahay midio sy manadio nafampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany araka izany ny torolalana teknika ho fampijoroana ny sekoly sakaizan'ny Washington Andratsila. Tsy mianana fotsiny eo amin'ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ary mikajy ny fanabeazana mamolavola ankizy hibe sy ahay mikarakara ny tenany ihany koa ny ministera sy ireo mpiara-miombonantoko. Isan'izany ny fanadiovana sy ny fidiovana atao amin'ny ankizy any ampianarana sy any an-tsekoly, fampivelarana ny olombelona amin'ny maha izy azy rehetra no tanjona. Mametraka isika eto anivon'ny ministera ny fampivelarana ny olombelona amin'ny maha izy azy, fampivelarana ara-tsaina, ara-batana, ny ara-panambo ataon'ny any am-piangonana fa mamolavola ankizy olombalona feno ny fampianarana ka ny fototra indrindra amin'izay izao fiara-miasa atao eto androany dia fanomboana ny tetikasa izay hanabe ny ankizy ho tia midio manadio izany hoe hitondra fahasalamana feno kokoa ho an'ny ankizy ao anatin'izany ny fanasana tanana, ny fiborosona nify, ny fanasana tongotra, ny fikarakarana sakafo, izany hoe ny fanadiovana amin'ny ankapobeny. Tsy ny tenany ihany madio raha mahalala madio sy manadio ny ankizy any an-tsekoly, afaka manoro lalana sy manome lesona ho an'ny tokantrano sy ny fiarahamonina izy ireo. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany tsy hivina ny toro lalana teknika ho fampijoroana ny sekoly sakaizan'ny Wash. Ireo lalana andalovana sy fianarana atao raha te ho tonga mpitandrina sy ny toe-pana tokony ananana no tanterina aminao anatin'ny zanam-pandaharana ny ho avy ho amin'ity androany ity. Henri Florian. Mpitandrina na pastera na pastora samy anarana iantsonan'ireo miandraikitra ny vahoaka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana avokoa ireo. Maro dia maro tokoa ankehitriny ny maniry ho mpitandrina ary maro ny fiangonana misokatra etserora ny eto Madagasikara. Ny mpitandrina araka izany teny izany no mitandrina na ihany koa mikarakara olona amin'ny lafin'ny ara-panahy. Mianatra mahakasika ny teolojia ny olona iray raha maniry ny ho mpitandrina. Maro ihany koa ny taranja ianarana toy ny Baiboly, testameta taloha sy ny testameta vaovao, ny fiarahamonina sy ny fifandraisana ary ny maro hafa. Raha ohatra ka no mpitandrina izy dia ny voalohany indrindra aloha tsy maintsy manana ny antsoina hoe vocation izy. Ny ankamaroan'ny mpitandrina ihany koa dia matetika efa nanana fianarana manokana nataony izy. Ohatra za manokana zao
dia efa nivoaka ny école normale supérieure manana diplôme manokana momba an'izany dia koa ny mahampitandrina dia mianatra ianao a raha ny amin'ny collège théologique dia mianatra 5 taona dia manana ny maro-pahaizana baccalauréat en théologie fa raha ohatra ianao a miditra ao amin'ny faculté de théologie indray a miditra baccalauréat zany ianao a dia mivoaka maîtrise en théologie fefa-be moa zany zao no manohy ny amin'ny master 2 en théologie fa misy tonga hatrany amin'ny doctorat. Fa ankoatra ireo afaka manatanteraka asa hafa ivelan'ny fiangonana ihany koa ny mpitandrina raha toa ka tsy mifanipaka amin'ny lalan'ny fiangonana ny asa hafa izay ho ataony izay. Tena olona vorona ny hianatra satria tsy hoe fianarana teolojia fotsiny no atao fa tsy maintsy hitodika ny fiarahamonina izy dia tsy maintsy manala tsara ny fiainam-piarahamonina ary vorona ny hiverina ny fiarahamonina izay iasany izay no sehatra iasany satria ny mpitandrina tsy hoe any am-piangonana ihany fa ny mpitandrina dia mila manana fahalalana maro be dia be zao mpitandrina dokotera mpahay fiarahamonina misy mpitandrina ihany koa mpampianatra misy mpitandrina ihany koa manana fanomezam-pahasoavana anao politika ihany koa satria nianatra n'izany izy ny mpitandrina dia matianina amin'ny asa mahampitandrina azy izany hoe io zany a no nanolorany tena dia io no ataony fa tsy manaka anazy zany arakaraka ny fandaminany fotoanany sy ny fanomezam-pahasoavana ananany raha manaraka ny fotoanany dia afaka manao asa hafa izy izay tsy mifanipaka amin'ny zara fanompoana na mety anatonony ny ondron'Andriamanitra izay niantsoan'Andriamanitra azy. Araka izany miankina amin'ny vocation ny fanirian'ny olona iray teo lasa mpitandrina ny mpitandrina izay manana didy-goavana amin'ny fiandrasana ny vahoakan'Andriamanitra. Amin'izao akatoko ny fety izao isan'ny mahasarika olona ny fanaovana asa soa ho an'ireo olona sahirana ara-pivelomana kolotsaina malagasy ny fanampiana raha ny fanazavana azo. Michelarana azo. Eto amin'ny fokotanina Ampefiloha Ankenyeny amin'ny mponina mandina ny 3,000 saika ny 900 mponina no sahirana ara-pivelomana raha ny fanazavana vokany amin'izao ankatoko ny fety izao maro no miandrandra fanampiana amin'ireo tsara sitrapo. Tena fety tahaka izao moa zany dia mialala izay foana mpona hoe ny fanampiana ary misy tokoa ireo tena sahirana tanteraka zany fiatrehana fety misy ny tsy anasa dia misy ny kamoty misy ohatra ny maty vady ny asan'ny olona aty dia ny manasa lambo ny manetsa ny ohatra hoe ny mandeha miava vary dia mijinja vary mandeha manao vary efa fara rano kanefa izay tsy asa mitohy fa misy etapy arahana zany amin'izay dia nareo tafiditra anatin'ilay tena mba fahaseranana ilay olona misy fanampiana zatotra dia hita hoe mba voavonjy izy amin'ny zavatra tahaka an'izay. Amin'ny ankapobeny na eo azy ireo tanora miandrandra izay fanampiana izay ireo zokiolona amin'ny ankapobeny no tena misitraka izany rehefa misy. Isan'ireo zokiolona nanaiky ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety Julienne raika amin'ny 70 taona manampy ao anatin'ny andro vitsy ho izy ny fahazoana fanampiana. Tsy miandro hoe fanampiana fa manao ezaka ho an'ny tena ko miompy sy mamboly fa makasitraka kosa aloha rehefa hoe tsarony misy antitra ry misy sahirana ry za moa olona mianaka misy taizako zay anakiroa zany zay no ray trano mianatra ato amin'ny CCA le taizako dia ampy anay amin'izay tokony tsinjarana azy satria izay tsy dia hoe mery misakafo be fa varaka poka ampy anay mianaka. Etsy ankilany raha ny fanazavany mpahitan-tara iray nanaovana fanadihadiana kolotsaina malagasy ny fifanampiana raha ny fanazavana niova endrika kosa nefa izany ankehitriny. Izy koa manao asa soa tokoa amin'ny ohatra hoe amin'ny mahantra zany amin'ny mahantra zany dia manome an'ireny hoe any amin'ny voafonja any marary ohatrany dia manampy ny olona fa izay no manjary asa soa ankehitriny le manome fotsiny ohatran'izay fa hoe izay miainga ihany tsy tena zany loatra koa ny fiveran'ny malagasy azy fa mifanasoa ny olona eo amin'ny fiainana dia zany hoe tsy hoe ohatrany hoe zavatra mandalo fotsiny zany endre mandeha anatin'ny taona manao zao manao zavatra kely dia zay manasoa tsy dia zay loatra akory le izy fa le fifanasoavana io dia manamafy ny fihavanana dia fanampiana zany mandritra ny taona araka izay azo atao
dia mifanampy ny olona mifanoana na amin'ny fivelomana zany na amin'ny fiarahamonina andavanandro. Amin'izao ankatoko ny fety izao isan'ny mahasarika ny olona ny fanaovana asa soa na ny fanolorana zavatra indrindra ho an'ireo olona sahirana ara-pivelomana. Fanampiana izay tsy tokony hijanona ho andro iray ihany anefa raha ny fanazavana. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fety isika amin'izao fotoana izao manampy ny olona hiditra ao anatin'izany fisina ireo feo midobodoboka sy maneno mafy eny rehetra eny. Fanadina. Volana Desambra, volan'ny Krismasy sy ny farantaona, maro ireo olona miala amin'ny mahazatra ao anatin'ny fanatrehana ireo fety ireo. Anisan'ny mandravaka ny fotoana mandritra izany ny fidoboka ireny bafla ireny. Mirary ny vidiny ary maro isan-karazany. Mety ho an'ny sokajiny olona rehetra izy ireny amin'izao fotoanan'ny fetin'ny Krismasy sy ny farantaona izao araka ny nambaran'ireo mpivarotra. Ny olona moa zao zany be dia be ny mpanjifa ary presque zany resaka zavatra maneno foana be dia be ny zavatra tian'olona manampy fety zao ny vidiny bafla aloha zao mandeha tsara. Mora aloha zao le izy. Ho an'ireo mpivarotra hatrany, misy ny fihenam-bidy ho an'ireo entana ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa. Amin'izao fety zao moa zao dia manao promotion. Voalohany aloha ny ato aminay aloha original daholo dia manday maro fa possible be dia be le clientèle mifidy an'ilay zavatra maneno. Anisan'ny mampiaina ny fety tokoa ny fisian'ny zava-maneno. Andraikitry ny tsirairay kosa nefa ny mifanaja ao anatin'ny fampiasana ireny fitaovana maneno mafy ireny eny anivon'ny fiarahamonina ahafahan'ny olona rehetra manao fety am-pilaminana. Pejin'ny fanatanjahantena resin'ny BBC avatsy Rwanda teo amin'ny lalao famaranana ny ekipan'ny JNBC avy eto Madagasikara eo amin'ny taranja basketball amin'ny fifaninan'ny Africa League Elite 16 na izany azy tafakatra amin'ny dinga manaraka isika amin'ny volana Martsa ho avy izao. Gaetan Andreatsilavo. No tanteranao omaly ny lalao famaranana ao anatin'ny fanitsanana ho an'ny Africa League Elite 16. Resin'ny BBC avy aty Rwanda teo amin'ny isa 13:70 ny ekipan'ny JNBC avy eto Madagasikara eo amin'ny taranja basket isa farany nisarahan'ny mpifanandrina. Na eo aza nefa izany, tsara toerana ny ekipam-pirenena malagasy. Isan'ireo ekipa 9 hiatrika ny Africa League Elite 16 ny volana Martsa ho avy izao ny JNBC. Azo lazaina hatreto fa nisongadina eo anatrehany Afrika sy eo anatrehan'izao tontolo izao ny vokatra azony Madagasikara eo amin'ny fanatanjahantena. Tsy eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra ihany, nisongadina ihany koa ny vokatra azony ekipan'ny JNBC na ny ekipan'ny zandarmariam-pirenena eo amin'ny taranja basketball. Midika izany fa tsy hitsanga-menatra intsony ny malagasy hiatrika ireo lalao iraisam-pirenena isan-karazany. Maresaka iraisam-pirenena mitohy hatrany ny trangadoro tanety any Australia. Lasipatra tanteraka ireo ala any an-toerana. Mampametratra mpanontaniana ny mpanara-baovao ny momba ny politika ny leben'ny gouvernement. Fanadina. Taorian'ny fampiarana ny politika ny praministra australiana manome vahana ny fampiasana arina ny antombatra ny firetana sy ny doro-tanety any Australia. Mahery 200 ireo trangana doro-tanety miseho any toerana. Maro ireo lalana tapaka vokatra izany, tranena amin'ny 20 ihany koa no maitanteraka vokatry ny firetana. Nitodika any amin'ny leben'ny gouvernement Scott Morrison ny masony mpanara-baovao. Ity farany moa izay nanambara fa tsy tokony voarebireby ny korotana ny vahoaka australiana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao ny tompoko. Lavage Kiri. Narahinao teo ny fampalalamba vao miaraka tamin'ny Lavage Kiri. Lavage Kiri, ofinaritra.
maharitra ny tontolo andrinao. voalohany ka hatramin'ny 13 desambra ho avy izao ararotiny fihenam-bidy miavaka amin'ireo entana maro isan-karazany. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.